Androantsika dia hiresaka momba ny fanolanana araky ny voalazan'ny lalàna. Niteraka resabe manko izy io tatoato ka entinay aminareo ny vokatry ny fanadihadiana nataonay tamin'ireo mpitsara sy ny mpahay lalàna momba azy ity. Ny fanolanana dia voakajy ho herisetra ara-nofo. Saingy tsara ho marihana ho ireo mpitsara sy mpahay lalàna fa tsy ireo herisetra ara-nofo rehetra no sokajiana hoe fanolanana. Maro ireo heloka manakaiky ny atao hoe fanolanana anefa hafa ny anasokajiana azy sy ny andinin-dalàna mifehy azy. Heloka karazany telo no sokajiana ho herisetra ara-nofo izay no ho resantsika androany. Ny voalohany dia ny fanolanana na ny viol ho isika amin'ny teny frantsay. Ny faharoa dia ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe outrage public à la pudeur, rehefa ohatra hoe nasehoan'ny mpanao heloka imasom-bahoaka ny fitaovam-pananahany ka narahany fihetsika mamofady izany. Ny fahatelo kosa dia ilay lazaina amin'ny teny frantsay hoe attentat à la pudeur. Fametavetana moa no andikan'ny fehezan-dalàna famaizana azy amin'ny teny malagasy. Voalohany ary inona no atao hoe fanolanana? Araka ny andininy faha 2:300 amin'ny fehezan-dalàna famaizana, ny atao hoe fanolanana dia firaisana ara-nofo na inona karazany, izany hoe fitsofohan'ny fitaovam-pananahana na koa zavatra hafa natao tamin'ny fitaovam-pananahan'olon-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena sy fandrahonana na tampoka. Heloka be vava ny fanolanana raha toa ka zaza latsaky ny 12 taona no niarany na koa vehivavy bevoka. Asan'ny terivozina mandritra ny fotoana voafetra no sazy miandry ny mpanao heloka araka ny andininy faha 2:300 ihany. Mitombo ho asan'ny terivozina mandra-pahafatany sazy raha toa ka ray aman-dreny na koa olona manana fahefana amin'ny arambona ny mpanao heloka. Mitovy amin'izay ihany koa ny sazy raha toa ka mpitarika fiangonana na toeram-pivavahana na mpitarika antoko-pivavahana na mpiasa an-trano no nanao ilay heloka. Araka ny andininy faha 3:300 amin'ny fehezan-dalàna famaizana ihany dia sokajiana ho heloka be vava ihany koa ny fanolanana raha niarahana tamin'ny olona maromaro ny fanatanterahana azy. Misazy 5 taona hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina ny fanolanana ankoatra ireo voalaza teo aloha ireo, izany hoe fanolanana olona mihoatra ny 15 taona. Tsy manavaka moa ny heloka fanolanana fa mety hatra amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy. Ny karazan-keloka faharoa sokajiana ho herisetra ara-nofo dia ny fampisehoana fitaovam-pananahana ary natao teo imasom-bahoaka izany ka narahana fihetsika mamofady. Araka ny efa niresantsika teo dia outrage public à la pudeur no iantsoana azy amin'ny teny frantsay ary ny andininy faha 3:700 amin'ny fehezan-dalàna famaizana no mifehy an'izay. Famonjana 3 volana hatramin'ny 2 taona sy lamandy 2 alina hatramin'ny 2 hetsy ariary no sazy ho an'izay meloka amin'ny sokajy keliko io. Miakatra ho 2 taona hatramin'ny 3 taona hatranomaizina sy lamandy 2 tapitrisa ka hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny sazy raha toa ka teo anoloan'ny zaza tsy ampy taona no nanaovana ilay heloka. Ny karazan-keloka fahatelo ho jerentsika dia ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe attentat à la pudeur na fametavetana hoy ny fehezan-dalàna famaizana. Miseho amin'ny endrika safosafo na koa hoe fifampikasohana teo amin'ny fitaovam-pananahana ity heloka ity ary mety ho arahana herisetra na tsy. Ny andininy faha 1:300 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana no mamaritra azy. Araka io andinin-dalàna io ny fametafetana zaza latsaky ny 15 taona na vehivavy bevoka nampiasana herisetra dia misazy asan'ny terivozina mandritra ny fotoana voafetra 5 hatramin'ny 20 taona an-tranomaizina ihany koa. Ny fametavetana zaza latsaky ny 14 taona no midina kosa dia hiarany sazy 5 hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina. Raha toa ka 15 taona miakatra no niaran'ny fametavetana ka tsy misy herisetra dia sazy 2 hatramin'ny 5 taona no azon'ny mpanao heloka. Ny andrana heloka fanolanana sy fametavetana dia melohan'ny lalàna avokoa. Araka ny voalazan'ny mpitsara sy ny mpahay lalàna niresaka taminay dia anjaran'ny fampanohavana ny mijery sy ny sokajy ny fisian'ny heloka fanolanana na heloka hafa mifanakaiky amin'izay. Miankina amin'izay fihetsika melohan'ny lalàna ilay antsoina hoe élément matériel no anasokajian'ny fampanohavana ny fanenjehana. Miankina ihany koa amin'ny antota taratasy nady izay tonga eo ampelantanany indrindra ohatra fa ny taratasy avy any amin'ny mpitsabo izay nanao fizahana ny niarambona. Ny mpitsara mpamoaka didy dia tsy afaka mihitsy mampiakatra izay loham-panenjehana izay no safidin'ny fampanohavana. Afaka mampidina kosa anefa izy raha toa ka tsy ampy ny proof
nandritra ny fifandaharana izay natao nandritra ny fitoam-pitsarana.